Miaraba tsika menakavindray arak'izany fekira famantarana izany de tafahoany eto indray tsika ao anatin'izao fifoazana ara-baiboly revay biblique tinay ifo ny fitahiny ifo ny tsodrana ifo ny fahatongavan-tsaina ifo ny fanotsirana ny loza izay mananontanyna ny fiainatsika noho ny fisin'ny olona mpamitaka maro tonga am'izao vanim-potoana izao. Zay le njerevantsika teo anoloana ho an'ny olona mandray tamby amin'ny alalan'ny fivavahana dia ahita inona izy raha tadidinao ahita loza izy iza ny olona mandray tamby iza ny olona mandray sarany de njerevantsika atao amin'ny bokin'ny nomery toko 2 sy ny nomery toko 4 andininy voalohany tany amin'ny nomery toko 2 moa dia ny andininy 5 ka hatramin'ny andininy 9 no vakitsika de tena mitovy zay raha nahatsikaritra ianao zany ny tantaran'ny Simona tao amin'ny asan'ny apôstôly toko 5 izay lazain'ny olona fa nanana ny herina Andriamanitra izy nefa magicien de ohatr'izay mihitsy koa i Balama raha tadidinao rehefa hita fa sitraky Jehova ny hitany Israely de nitodika tsy hanao skidy intsony izy de inona nitovizan'ireo olon'ireo rehefa mila pouvoir rehefa mila inspiration eritreretina hoe surnaturel de maninona izy mitondra tamby mitondra sarany mitondra vidiny droit de consultation mifanohatra amin'ny Réli zany mifanohatra amin'ny Abraham mifanohatra amin'ny Daniel lazay antsika teto ary nahy Jesosy avy any Nazareta koa de tsy nanao ohatran'izany ary ny olona manana ny fanahy Kristy koa de tsy manana an'izany satria ny olona manana ny fanahy Kristy dia nandray mamaim-pony de manome mamaim-pony zany ny olona manana ny fanahy Kristy zay no fomba fijery ny testameta vaovao ny olona mandray tamby na sarany zavatra ao amin'ny fivavahana ny averiko ihany io tsy hoe mody tenitenena ny olona teny hebreo eo na teny arabo eo de hoe lasa marina zay satria sady miteny hebreo izy na miteny arabo izy dia lasa marina le skidy atao ao amin'ny fivavahana marina ianao ny Andriamanitra zay topoina ao amin'ny fivavahana marina de tsy topoin'ny olona to mila zavatra izy tsy topoin'ny tanan'olona to mila zavatra izy tadidinao ve zay andalatsoratra masina zay vakitsika tamin'ny fandarana faharoa talohan'izao to amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 andininy 25-26 ka ny alalanao zany ianao pino ray zany le teneniko raha nanao antso ho an'ny mpitondra fivavahana teo anoloan'ity fandarana ity de ianao le membre an'le fiangonana ianao le membre an'le communauté ndray zany no mba hitodiky kely eto am-panomboana ny fandarana manaraka hoe ahoana kay ny alalanao hoe olona mpamitaka kaiky ty mitarika any milaza anay anao an'izao sy anao an'izao ao amin'ny tontolo ara-panaty ahoana ny alalanao an'izay de ozy ianao hoe olona io ty inona be ty voly izy atao batisy ianao de asainy mandoha vola atsofina rano mizanakao de asainy mandoha vola isaka sabaty ianao na isaka lahady ianao de mody asainy manao ampahafolo karena zay atao rehetra ary marikoriko ny raha-piangonana ao am-piangonana nitory-teny 15 minutes ny raha fiderana mety 15 minutes fa raha vao resa-bola natao ao am-piangonanao adiny ray sasany moa mirava amin'ny fiangonana iza ny manana an'izany lalatsainy zany ho amatranao ny mpamina ny sandoka ry olona manana an'izany tsy le olona ny ran'Andriamanitra ny manana an'izany fanao zany fijery ny testameta vaovao zay ahoana kosa ny fijery ny testameta taloha ande ity fanambarany i Jeremia na Ihimia zany hoy ny teny hebreo mesaka maneho ohatr'izany ena satria mitondra fandarana ao amin'ny olona rehetra satria ho an'ny rahalahy sy ny anabavy mba niananianatra teny hebreo kely ty moa raha vao manonona jy de toany izy endrakakynareo hoe maninona ary zareo réveil biblique no atao mezaka miteniteny hebreo kely eo ny foana de ezaka ny ona am'ireo rahalahy sy anabavitsika mba niananianatra teny hebreo kely teny ka raha vao manonona jy zany ianao am'le teny hebreo de misy toana sendrakakynareo misy toana le mahay teny hebreo satria
amin'ny alfabeta hébreu de tsy misy J. Ohatrany hoe ny alfabeta gasy malagasy tsy misy X. Dia raha vao manona J fotsiny zany ianao ho an'ny olona mba nananatra hébreu de ohatrany marary ny sofiny. Karaha miteny hoe bokin'ny Jeremia de ohatrany hoe zay indray le miteny J ka na de marina de ary le teneninao rehetrarehetra de fa marary kely le sofiny le raha lasana bavy mba nananatra teny hébreu zay afaka diniatsika eto amin'ny fotoan'andro fa mahita resana betsaka momba fivavahana hebraika mihitsy ny baiboly ray manontolo. Dia miezaka raha vao misy J zany de miezaka mba mifampicomprendre kely eto tsika menakavy de hoy zay jerevantsika ny eo amin'ny bokin'ny Nehemia amin'ny teny hébreu. Ny eo amin'ny bokin'ny Nehemia Nevim nampaminany anankiray goavana teo amin'ny tanin'ny Joda ity lehilahy ity. Ka ao amin'ny bokin'ny Nehemia na ny bokin'ny Jeremia zany no vakitsika toko fahenina. Ndao Jeremia toko fahenina. Sokafo ny baibolinao ao amin'ny Jeremia toko fahenina dia zao lazain'ny soramandry baiboly ohatrany ty zany le ampiasainao fa mety foana raha baiboly. Ny refay biblika moa efa miteny foana hoe raha mbola tsy koditra amin'ny vakinao zany de mbola baiboly foana zany amintsika fa mazatra kokoa anay mampiasa baiboly ohatr'izao. Ozytsika hoe baiboly protestante ozytsika. Fa na baiboly katolika na baiboly diema na sefera na rehefa baiboly de mety amin'ny refay biblika foana zany. Ka raha baiboly ohatry ty zany ny ampiasainao de eo amin'ny Jeremia toko fahenintsika na Nehemia toko fahenina. Misy soramandry kely eo raha baiboly ohatry ty no ampiasainao. Le soramandry de miteny hoe ny mahatombotra ny loza voalaza. Mahatombotra ny loza voalaza. Iza moa ny olona atongavan'le loza ve aloha tadidinareo tamitsika nianatra ny fandarina teo anoloana araka ny faminaniny Joda? Iza reo olona mandray tamby amin'ny fivavahana de ahita loza izy ary Jeremia mpaminany de efa naminany amin'ny hoe atombotra ny fiavian'io loza io. Ianao aza malahelo ianao hoe nataon'ny olona fahazahokarena fotsiny zany ianao nivavaka tamin'io communauté io nandritry ny andro maro. Fa raha mandositra ianao de voavitra ao ny tenanao ny fanambaran'ny Elohim tamin'ny Lota tao amin'ny tanin'ny Sodoma sy Gomora. Fa raha tsy mandositra ianao hoe fanambaran'ny Apocalypse toko 7:14 de atratranao koa ny loza mahazo azy. Ka inona ny loza izay naminaniny Nehemia na Jeremia eto? Ao amin'ny Jeremia zany toko fahenina de tsy amin'ny andininy 12 ka hatramin'ny andininy 14 ngamba aloha vakitsika. Ary ho lasany sasany ny tranony mba misansy ny vehivavy koa fa indritro amin'ny mponina amin'ny tany ny tanako Jehova satria izy rehetra na ny kely na ny lehibe de samy fatrapila arena avokoa, na ny mpaminany na ny mpisorona de samy mamitaka avokoa fa nataony foana ny fanasitranany ny faratran'ny oloko zanako vavy tamin'ny nanaovany hoe fiadanana kanjo tsy misy fiadanana tsinona. Eto misy olona milaza ny tena no mpaminany, misy milaza ny tena no mpisorona. Inona ny dika mpisorona amin'ny teny hébreu? Misy malala ve tsika ato tokantrano any? Ny mpaminany efa teneniko teo zany hoe Nevim aloha. Eto mantsy ny mpaminany sy ny mpisorona. Inona ny dika mpisorona amin'ny teny hébreu inona? Kohen. Zay dika mpisorona amin'ny teny hébreu. Ka eto zany na ny mpaminany na Kohen de samy maninona daholo, samy fatrapila arena. De asa raha mahita an'izany tsika amin'izao vanim-potoana izao. Hoe misy milaza ny tena no mpaminany. Voaka gazety teto amin'ity Madagasikara tsika ety. Misy vehivavy milaza ny tena no mpaminany. De rehefa milaza ny tena no mpaminany vehivavy de hoe zao no lazainy satria izy kristianina mazava, zao no lazainy Jehova. Mila arina daholo ny fanaka volamena anareo rehetrarehetra fa mipotsampy reny. De mafana fo koa ny olona. Voaingana kely zany amin'ny fotoana andrenesanao an'ity fandarana ity mety tamin'ity taona ity zany.
voaingana kely. De le olona koa jampa tsy manaraka baiboly, tsy ampianarina baiboly fa ampianarina iny faminaniana tenen'ny olona. Fa ny olona ampanaraka an'izao fandarana zao efa nampianarina teto hoe eo anoloan'ny faminaniana inona ny tokony ataonao kosa, de anao tokony efa mba manao zavatra eo anoloan'ny faminaniana. Fa tsy olona rehetrarehetra tiako alibaba rehetrarehetra ty dia anaovanao aleloha sy amainao daholy manjary tsisy dika ny fiarahantsika eto fa mila manatanteraka an'izay zavatra tokony ataonao araka amin'ny baiboly ianao. Dia na aminany io anabavy eo zao lazain'i Jehova zany alana daholo ny volamena rehetrarehetra any aminareo any fa sampireny ka efa vonin'Andriamanitra nonitra avo fito e. Zay zany le faminaniana. Nalan'ny olona ny volamena, nalan'ny olona ny kavina volamena, nalan'ny olona ny salon tany an-trano, ny télé tany an-trano. Nisy olona tao amin'le fiangonana io ny videny tao an-trano rehetra satria le faminaniana de miteny hoe ho avy ny fitoeny fa hosokafana ny varavarany lanitra. Ary ho tanteraka arabaky teny amin'izay zany lay firana fanaontsika iny ny voan'ny varavarany lanitra teo anatrehan'ny tompo. Ary de isy salon hidina avy any an-danitra, isy télé hidina avy any an-danitra. Mahontsangere olona mahazo ny olona vao fitaka nendrasana herinandro mbola ho avy nendrasana tapabolana sokafana amin'izay ny baiboly abakoke nantaredretra izy any raso ihany fa ho avy tokoa izy tsy nijanona nendrasana ray volana zay mahatratra amin'ny farany no vonjena nendrasana enim-bolana zay mahatratra amin'ny farany no vonjena farany zany nisy olona tonga saina hoe aloha le anay vehivavy moa impaminany io tsy de haiko ny fiantsoana azy. Alohan'ny anay sœur alaina ihany le salon anay fotrany tsy tonga le avy any an-danitra. Tonga tao amin'ny trano le anabavy mpaminany tsy tao tsony ny salon. Tsy hita le volamena rehetrarehetra ary nakay atao le volamena rehetrarehetra. De nanao recoupement ny olona. Amidiny, avadiny vola, omeny ny havana, de any amin'ny havana izy lasa ohatran'ny hoe mpanao asa soa. Fa mpinao amin'izany atao inona? Fidèle. De any amin'ny havana izy lasa mpanao asa soa. Mpaminany mitady inona ny mpaminany an'izao? Mitady arena. Ary eo amin'inona izy no mitady arena? Amin'ny fivavahana. Iza ny fivavahana mitady arena? Ny mpanao masia. Ka raha misy miracle ny tranga zany tao amin'izany fiangonana zany, de masia re olona ny tao fa tsy fanahy ny adonina zany tsy fanahy le narinlanitra sy ny tany zany fa masia ny tao. Lefa natao amin'ny Balama sy Balaka, lefa natao anatin'ny Geazy. Ho an'ny olona efa nanaraka ny fandarina teny aloha dia nalala tsara mihitsy ino zany fanatao anatin'ny Geazy zany. Fanahy ny fikomina, fanahy ny fiodinana, fanahy ny apokana. Hozy ny boky Nehemiana, boky ny Jeremia hoe na ny mpaminany na ny Cohen na ny mpisorona de samy fatrapila harena izy. De fantatrao ny olona milaza ny tena ny mpisorona amin'izao vanim-potoana izao hoe Cohen. Milaza ny tena ny Cohen amin'izao vanim-potoana izao inona ny ataony? Tsy mirere mihitsy ny amin'ny fananana arena. Samy fetezany ny fiarikarenany. Ary ohatran'ny re makany amin'ny dokotera re mihitsy ianao rehefa makany amin'izay milaza ny tena ny Cohen be dia be eto ambonin'ny tany amin'izao fa tsy eto amintsika ihany misy an'io. Atsika manana accès amin'ireny internet reny, mahita an'ireny hoe Tsiosy any Maroka, Tsiosy any Cameroun, Tsiosy any Nigeria reny ianao, de misy milaza ny tena ny Cohen any, mahotsa. Zay teneniko amintsika misy fotoana iresantsika be dia be momba ny fivavahana hebraika na ny judaisme araka ny baiboly, araka ny baiboly fa aza fitapitany olona zany sika mody anaovan'ny olona teny hebreo anankiray na anankiroa eo de hoe io ny tena misy ny fanany avy indrindra satria tena le teny hebreo le nitenenan're i Abrahama mihitsy ny tenenany fa za aloha de miteny i Abrahama tsy ny teny hebreo zany, tsy ny teny hebreo zany i Abrahama. Zay tsy ndriko tsara. De hoe i kabala nataony izy moa zanaky Abrahama, i Abrahama Isaka, nataony Jakoba. Hoe kabala nataony Jakoba mampanana ondro be dia be. Fa ny ampahafantariko anao fa Jakoba tsy ny teny hebreo zany. Tsy ny teny hebreo zany Jakoba. Nanao kabala izy kisy tany amin'ny mpanompo sampoko. Tany amin'ny labana Sirianina rafozana izy nanao kabala Sirianina zany ka manompo any Adonne. De manao kabala izy any. De ny olona sady manompo any Jehova, manompo any Adonne, manompo any Elohim, aty amin'ny fahasoavana, aty amin'ny taonjato faraiky amby roapolo, de mbola manao kabala de sady atsony i Adonne, velarina ny Torah, de alefa amin'izay ny skidy. Ka misy fotoana iresana an'izany fa maninona ho an'ny olona manao an'izany amin'izao vanim-potoana izao? De ozy amantsy antsika hoe satria ny olona fatrapitady inona amin'izao? Fatrapila arena.
na ny mpamina ny nampisorona avero Jeremia 9:1-7. De zao foana nytenen'ireo mpaminany reo ny tompo rehefa tonga any am-piangonana ny olona, rehefa tonga any am'ireo Cohen-reo ny olona. De zao foana nytenen'ireo milaza ny tena no mpaminany na milaza ny tena ny ho Cohen fatrapilareny reo hoe fedanana, 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 fedanana. Ka tsy misy inona koa fedanana. Ahita loza izy. Ahita loza izy. Hitanao an'ny olona mampiasa fivavahana ho fahazahokarena so fitadiava-karena, mandeha amin'ny lalan'ny Balama mitady tamby, de ozy Joda hoe ahita loza izy. Afa-ty kely ny baibolinao. Ao amin'ny bokin'ny Jeremia ihany tsika. Ho ao amin'ny toko 9 tsika. Jeremia 9:9. Etsy amin'ny 9:7. Mahazo enatra ny endry, raiky tahotra sy voasambotra izy. Indro ny tenin'i Jehova de nolavo iny, ka inona itsony ny fahendrena ananany. Ary noho izany de omeko ho an'ny sasany ny vadiny. Ary sany ho an'izay maka azy. Ho an'ny olona zay fa mpanaraka ny tantara ara-pivavahana matsy ny mahatonga anazy somary mome am'ty hoe omeko ho an'ny sasany ny vadiny. De fantatry ny olona tsara mihitsy ny hoe ho an'ny olona milaza ny tena no mpamina sy milaza ny tena no Cohen fatrapilarena, ahoana ny nakany ny olona ny vadiny. Teto amin'ty Madagasikara ty. Io efa faminanina. Io efa faminanina. 9 tapany amitsika io. Satria izy rehetra na ny kely na ny lehibe de samy fatrapilarena. Na mpaminany, na Cohen, mpisorona zany amin'ny teny gasy am-pelantananao, na ny mpaminany, na ny mpisorona, de samy mamitaka avokoa fa nataony foana ny fanasitranana ny fahantrany oloko zanako vavy tamin'ny nanaovany hoe fedanana, fedanana, kanjo tsy misy fiadanana tsinona. Nomenariny izy no nanaovany fahavetavetana, nefa tsy mba menatra akory izy, ary tsy mba valara. Ka ho lavo am'izay ho lavo izy, amin'ny andro amalina azy, ho tafotoany izy ho iadonna. Tsy hitanareo ohatran'ny rano sotroina ao amin'ny tontolo mpivavahana ve fitenenana hoe fedanana ho anao, fedanana ho anao, fedanana ho anao. Ataontaony foana ny fanasitranana ny oloko zanako vavy. De livrena ny olona androany. Mivavaka ao amin'ny fiangonana foana izy nandritry ny roa taona de delivrena indray izy afaka roa taona. Mivavaka ao amin'ny fiangonana foana izy de delivrena indray izy afaka embolana, de mampametraka fanontaniana hoe taiza tao anatin'ny roa taona tapany ary napisy devoly indray. Ataontaony olona foana ny fanasitranana ny oloko zanako vavy. Ahita loza izy amin'ny andro amaliko azy ho iadonna ho Jehova amin'ny baiboly protestanta eo am-pelantanantsika. Ny olona zay mandeha amin'ny lalan'ny labana de mendriky ny ahita loza, Andriamanitra narin'ny lanitra sy ny tany no miteny an'izany. Mamitaka ny olona amin'ny alalan'ny fivavahana ho fitadiavam-bola sy ho fahazahoana harena. Ary na izy izy fatrapilarena de ahita loza izy. Ary indrindra matohina n'ilay narin'ny lanitra sy ny tany amin'ny alalan'ny fivavahana no antana olona. Ka miteny fedanana fotsiny le Cohen na le mpaminany na le pasteur na le rabe na le apôstôly de mahazo vola be. Ny olona mody misy mandeha tongotra. Izy mandeha mody miaraka amin'ny 4x4 sy ny BM. Tsy rariny eo anoloan'le narin'ny lanitra sy ny tany zany tompoko. Fivavahana manao maziny misy an'izany. Fa fivavahana misy ny fanany avy indrindra tsy misy an'izany. Inona no mahatonga ny olona manao an'izany am'izao vanim-potoana izao? Iverena ange ny bokin'ny Jeremia 9:7 azafady. Jeremia 9:7 de tsy amin'ny 9:7. Ozy ny baiboly hoe mahazo enatra ny hendry. Satria ny olona mivavaka any amin'ireny, ataoko entre parenthèse zany raha azonao tsara zany ny zavatra nazavaiko, any amin'ireny fivavahana adala reny, mitady vola, mitady hareny reny, misy olona manama izy azy ange.
fandraisantsika teto tamin'ny fandarana faharoambe folo hoe misy avocat, misy magistrat, misy police, misy commissaire divisionnaire, misy général, misy colonel mivavaka any amin'ireny communauté ampivo-piangonana samy hafa reny fa de ny kolokolo sy ny risorisy sy ny népotisme hoy tamin'ny fandarana faharoambe folo no manjaka ao anatin'ny bloc ara-pivavahana ary tsy hitanao tsony zany no manavaka hoe ahoana ny alalako fa ty ampiangonana zao de ahoana no alalako fa any amina entreprise zao any amina tranombarotra ahoana ny alalako satria naiza misy anao de inona foana ny resahan'ny olona vola sy arena zany ny resahan'ny olona lasa tsy voavaka tsony ao an-tsainao zany hoe androany mba sabata androany mba andro voalohany andro tsara de tokony mba miresaka zavatra tsara fa le nyresahana tamin'ny latsinainy tany ampiasana ihany ny resahan'ny olona amin'ny andro sabata ao ampiangonana resahan'ny olona amin'ny andro alahady andro tsara ny ampiangonana harena sy vola ny mpaminany fatrapila vola fatrapila arena ny koenina na ny mpisorona ahita loza izy omenariny reny olona endry reny omenariny fa manina izy no omenariny amin'ny andro amalininy avo indrindra de tsy afaka andositra reny olony reny ary tsy maintsy izy valiny omen'Andriamanitra ho an'ny olona zay mpamitaka ao anatin'ny tontolo-pivavahana atao fahazahoan-karena sy fahazahoam-bola ary zay no niteneniko tany amin'ny fandarana teo alohany ty ao anatin'izao fandarana fahaefatra manaraka izao de azavana ny fiatraikany fahazahoana ao arenandroany amin'ny alalan'ny masia na amin'ny alalan'ny fantany olona ny amin'ny fivavahana ny amin'ny taranakao satria tany amin'ny fandarana tany amin'ny rovolana lasa de fa nazavaina tetony amin'ny hoe mijerevany ampitsony taranakao fa misy fiatraikany eo amin'ny fiainany taranakao ny fanananao sy ny fahazahoana ao arena tsy rariny arena ny tsy mariny amin'izao vanim-potoana izao revail biblique ty fandarany ty mitonanao io fo araky ny baiboly fa tsy mitonanao io fo araky ny tianao araky ny revirevinao araky ny visionanao fa mitonanao io fo ara-baiboly hoy ny faminaniny Jeremia eo amin'ny andininy fahasivy andininy fahasivy amin'ny Jeremia toko fahavalo hoe omenarina ny ainy satria ny tenin'i Jehova de nolaviny ka inona intsony ny fahendrena ananany io koa mantsy mamitaka atsika kristianina io matetika mamitaka atsika kristianina io mamitaka atsika olona manaraka amin'ny baiboly io matetika rehefa eritreretitsika olona mianatra be teny amin'ny hoe iny nge manana 2A iny iny nge manana maîtrise iny iny nge mahay miteny pirenena 10 iny be de be ny mieritrerititsika hoe rehefa olona mianatra be sy manampahaizana be teny amin'ny université na tany amin'ireny hoe nianatra tany ampitan-dranomasina tany de eritreretitsika hoe mahay baiboly koa izy inona tsony ny mahendry azy rehefa ny tenin'i Jehova ny lavin'ny olona Jeremia toko fahavalo andininy fahasivy tsy mahendry ny olona zany tompoko raha fianarana fotsiny any amin'ny université raha fianarana fotsiny azahoana hoe 2A azahoana maîtrise azahoana nyty karazana diplôme rehetrarehetra ty ary eto amintsika ary moa misy pira mahafinaritra zay mira mihitsy hoe lasa nandeha raha fahendrena noroandro raha fahalalana azony zao mantsy ny fanjakana andra fahalalana zany ka tsy mitovy ny olona mahay tsy mitovy ny olona intelligent sy ny olona bibliste tsy mitovy ny olona intelligent ny olona mahay ny olona génie sy ny olona spirituel ary mbola tsy mitovy koa ny olona nomena don ampianatra baiboly sy ny olona nianatra ampianatra baiboly tsy mitovy ka ny andininy fahasivy eo amin'ny toko fahavalo amin'ny ty bokyny Jeremia ty de miteny eo anoloan'le naharin'ny lanitra sy ny tany tsy endry ny olona rehefa mandany tenin'Andriamanitra izy na inona maripahaizana ananany ary na inona fananany harena eto amin'ty tany ty olona tsy endry zany ka mety teny mantsy anao hoe ny pasteur anay nge olona manana maîtrise nianatra ny théologie nandritra ny 5 taona manomana 2A zao izy ho any États-Unis mihitsy oriava nga zany no mariky ny fahendrena eo anaty an'Andriamanitra fa na manana diplôma inona na manana diplôma inona ny koenanao sy ny rabinao sy ny pasteurnao sy ny apostolinao
fa por foi fotsiny fa diso zany lazaiko araka ny soratra masiny zany de diso zany fa raha mariny zany lazaiko araka ny soratra masiny zany toy amantsy anao zany arahana fa zany tenin'ny olona manam-pahalalana ary meteza mahay manavaka ny olona manam-pahalalana ianao connaissance académique ny fiantsoana ihany reny sy ny olona manana connaissance biblique ary rehefa miresaka amin'ny olona manana connaissance biblique ianao de mbola asaiko koa ayanavaka ny amin'ny hoe olona manana don-na docteur ave za mitondra explication biblique zany sa olona nianatra baiboly iveriko fa tonga vampitoana ankehitriny ifoazanao ara-baiboly antsiranao amin'ny loza ho avy na ny kely na ny lehibe takany anao nilarena tamin'ny andro lasa de mba miantso anao amin'ny anaran'ilay naran'ny lanitra sy ny tany sy izy rehetra olona mino an Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta andao hitombo fahendrena ao aminy andao atahotra an'Andriamanitra fandarana manaraka isika miona soa hoany aminazy eo hoe fiatraika amin'ny harena azonao ankehitriny amin'ny tsirariny any amin'ny taranakao sy ny fianako avy tomboa amin'ny fahasoavana veloma tompoko